dia mbola faly mamerina ny fisaorana sy fiarahavanantsika rehetrarehetra. Ny anton'izao moa dia ilazana ny fahavitany aloha, ny fiaraha-mivavaka ny tsingerin-taona ny nisian'ny volom-bavaka HVM izay nanomboka tamin'ny volana août tamin'ny herintaona tao amin'ny QG ary tsy tapaka manaraka androany enitsika teo tamin'ny fotoam-pivavahana izay nivaisana hanasana ny maro. Faharoan'izany dia ny filazana amin'izao fotoana izao amin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny fiaonam-be izay ho ataon'ny antoko hery vaovao Madagasikara eto Antananarivo eo amin'ny Fitura amin'ny 27 sy 20 novambra. Olona era Madagasikara, mpiambina HVM era Madagasikara Risoltena no ho tonga amin'izany ary izay no anisan'ny antony ihany koa androany nanabava amin'izany satria eritreretina fa ho andro lehibe ho an'ny antoko, ho an'ny firenena izany hijerevana ny fiainana anatiny sy mpanjinana aloha hevitra maromaro eto amin'ny fiainam-pirenena entina mpandroso Madagasikara. Izay ilazana azy amin'ny fotoan'izao ary ilazana hoe ny be sy ny maro hoe ny havana mantsakaiza rehetrarehetra manerana ny nosy ahafahana miomana amin'izany satria efa misy ny fandaminana rehetrarehetra izay natao efa nomaniny efa volana maromaro izay nanomanana azy fa amin'ny fotoan'izao zany ilazana azy amin'ny fomba ofisialy izay fisian'ny fiaonam-be ny hery vaovao Madagasikara izay amin'ny 27 sy 20 volana Desambra eto Antananarivo ery amin'ny Fitura izay ilay voalazako teo hoe zavatra lohahevitra lehibe anankiroa. Ny iray dia fiainana anatiny satria antoko politika niezahana natsangana tanatin'ny volana vitsivitsy izay io tsy maintsy mijery aiza ho aiza tsika misy zavatra ve tokony harenina, misy zavatra ve tokony hampino, izay dia fiainana anatiny. Mety ho aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao eo amin'ny lohan'ireo ataoko hoe ny fifidianana maro samihafa handeha amin'ny herintaona raha tahian'Andriamanitra. Raha mampatoko politika azy tsy maintsy mijery an'izany. Misy zavatra mety tsy mety tao, tsy maninona izany fa izay ny anaovana azy hoe fiaonam-be. Tsy congrès eo akory fa fiaonam-be raha amin'ny malagasy zany raha ny kolotsaintsika malagasy fiaonam-be zany ohatra hoe fianakaviana mihaona, fampiteny, fanafatra amin'ny zavatra izay tokony ho atao. Izay ny ngeza be. Dia ny faharoa tsy maintsy misy ady hevitra amin'ny ataoko hoe ny eto amin'ny fiainam-pirenena. Mety maro amin'izany hoe aiza ho aiza tokoa moa eritreritry ny HVM amin'izany hoe fampihavanam-pirenena ny fitsinjaram-pahefana tena izy manahoana ny any amin'ny rehetrarehetra azy satria fotoana iray io ahafahany rehetrarehetra miteny sy mijery ary manamarina na manadiso ny eritreretra ary hitondrany ny HVM zany rehefa avy eo any amin'izay mpitondra mahefa hoe jereo fa raha ny vory tokoa ny antoko dia ohatran'ny zavatra tsy mety sy mifanitsy na mety tokoa le izy ary zay ny andraikitra ny antoko politika zay. Ay ny élection zay ny joroan'ny antoko zay ho avy ny élection dia tsy maintsy mivonona amin'izany zay ametrahany fotoana ametrahany manam-pahefana manao an'izany tsy anjarany antoko na iza mametra an'izany fa dia miomana amin'izany ary zay ny ataoko hoe mamelona le antoko politika zany satria antoko politika tsy atrika fifidianana zany ataoko hoe hafahafa ihany ka miomana amin'izany ny antoko HVM.